Matsimpana etinineny Ratovelo Jacqueline. Ary Jesosy ny teny mafy ny fanahy maloto ka nanasitrana ny zazalahy dia natolony tamin'indray indray izy dia talanjony izy rehetra noho ny fiandrianany Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Mendrika sy rariny tokoa ry Andriamanitra raina izay any an-danitro, raha tsy hitsahatra ny isaotranao isan'andro izay olom-boavonjinao rehetra, satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia tsy navelanao landritra tamin'iny alina alim-pahafatesana izay tsy maintsy lalovanay iny izahay, fa mbola nomenao tombonandro vaovao indray ivelomanay ary koa notafianao hery tanjaka fahasalamana Jesosy. Ankehitriny izay dia faly sy ravo miankohaka ampanajana ary ampanetretena eto ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao raio idera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria tsara sady mpanao tsara ianao, be fitiavana sady be indrafo ihany koa. Makasindraka indrindra ianao koa Tompo malala, satria mbola nomenao tompo-pahasoavana indray izahay hiatrika ny voninahitrao, iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny ary koa andre ny teny maminao mba hampianatra anay, hanintsy ny lalandisonay ary koa hanavao ny fomba fiainana iray manontolo. Koa mangataka ny famindramponao Jesosy eo, mba meteza nasa sy hanadio anay rehetra amin'ny raha soanao, mba ho afaka amin'ny falotona sy ny tsy fahamarinana rehetra izahay, ary ny fanahy masonao mba ho afaka hitoetra malalaka ao am-ponay, hanampy anay hifantoka tsara amin'ny fandrenesana ny teninao, hitahiry zany ao am-ponay ary koa ampiarinay eo amin'ny fiainana iray manontolo. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa efa vonona izahay hiaino sy hankatoanao. Dia amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary faly ihany koa manonona ho an'ny isan-tokantrano sy ny isam-batan'olona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika vatsy amin'ity maraina ity ry havana mba ho vatsim-panahintsika dia izay hitantsika eo amin'ny boky ny Efesianina toko voalohany ny 12 ka hatramin'ny 17. Efesianina toko voalohany ny 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary mba hampahiratana ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay haren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny foarany ny alehiben'ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny heriny faherezany izay nataony tamin'ny Kristy, tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty sy nampitoerana azy eo amin'ny tanakavanana ny an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana, ary ny anarana rehetra izay tononona amin'izao fiainana izao, fa tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo am-bavan'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohany mpanapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany, dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany ry havana no andeha angalantsika vatsy ho antsika amin'ity maraina vaovao ity indray. Maro tokoa ny anarana ahafantarantsika an'ilay Andriamanitra izay ivavahadtsika io ry havana. Ohatra fotsiny hoe eo amin'ny Isaia toko 7:5 dia voalaza hoe Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, mpanolontsaina, rainy mandrakizay ary andrin'ny fiadanana izy. Ao amin'ny Apokalipsy indray toko 1:7 sy ny 12 dia milaza hoe izao ny voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidany fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Ao amin'ny Jaona toko 4:12 indray dia hoy Jesosy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:14 koa dia miteny hoe fa ianareo mandahy ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangatahinareo alefa ho anareo.
ankehitriny indray anefa dia nampahafantarina antsika androany fa Jesosy Kristy dia manana ny fanapahana ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Izany hoe izay zavatra rehetra mitady hampahory hanapodika ny fiainantsika izany ry havana dia ao ambany fahefan'i Jesosy Kristy avokoa. Koa raha ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mahery, ilay manana ny fanapahana ambony ny fanapahana rehetra no ampitoerintsika eo am-pontsika ary ampiasaintsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika, ninona nataontsika ary naiza alehantsika, na any am-piangonana izany, na any am-piasana, na eo amin'ny fiarahamonina, na any am-pianarana dia tsarovy ry havana fa izy no andidy sy hanapaka ny fiainantsika iray manontolo ary tsy hisy hery izany mihitsy akory afaka haka ny toerana. Raha sanatria kosa isika tsy mba mahatsiaro misaotra sy midera azy, tsy mba miantso ny anara-masin'i Jesosy Kristy raha tsy efa tafalatsaka ao anatin'ny fahasarotana, raha tsy efa tojo olana mafy miseho amin'ny fiainantsika, izany hoe raha ataontsika mahampy antsika mihitsy ilay mandeha mivavaka isan-kalahady mba hiantsontsika ny anaran'i Jesosy Kristy, dia ho kely hery tsy ampy fiarovana isika ry havana. Satria rehefa amin'ny andavanandrom-piainantsika izany dia mandeha sy mitoky amin'ny herintsika isika, matoky fahaizana koa raha hanao zavatra. Raha ny tena marina izany dia tsy mahazatra antsika mihitsy ireny mametraka ny hatsi-pirim-piainantsika eo ambany fitantanan'Andriamanitra. Tsy mahazatra antsika ihany koa ny manao azy ho sakaiza mahatoky ka mba ho antsointsika foana, ho angatahantsika hevitra sy fanampiana. Noho izany dia tsy mahagaga ry havana raha toa isika ka tsy mahita ny heriny, tsy mahita ny fahefany sy ny fanapahany eo amin'izay zavatra ataontsika. Tsy fantatsika koa ny tena maha-izy azy eo amin'ny fiainantsika. Ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany ry havana, ny tompo dia tena malahelo tokoa satria sapany izany fa toa tsy manam-pitiavana azy akory isika, fa ataontsika filany raha tsy mahita izy, toa tsy mahatsiaro miantso azy isika raha tsy hitady famonjena sy angata-javatra. Malahelo koa anefa izy satria tena tiany anie isika ry havana mba hifandray aminy, hifankazatra aminy foana isan'andro, na ny-kafaliana na ny-karatsiana amin'izay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika. Araka ny teniny eo amin'ny Exodosy 20, ny 2:4 dia manao hoe izy eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako no anatonako anao sy hitahiko anao. Izany hoe amin'ny fotoana rehetra ry havana dia maniry ny tompo mba hifandray, hifampiresaka amintsika mba hitahiny sy hanasoavany antsika. Koa raha tena mino izany isika fa eo amin'ny toerana izay misy antsika foana Jesosy, izy ilay manana ny fanapahana ambony ny fanapahana rehetra, dia tokony ino koa isika fa mafy tsy misy mahatohitra ny fiarovany antsika ary dia tsisy afaka hiditra eo amin'ny fiainantsika izany mihitsy ny devoly fahavalontsika. Aza adino anefa ry havana fa raha tena voahaja ary voaharontsika tsara ilay fiandrianan'Andriamanitra ao anatintsika dia tsy hisy mihitsy akory zava-poana na zavatra ny tany afaka handavo antsika sanatria, ka hanapaka ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy na koa hahatonga antsika hanalavitra azy. Izy ilay Andriamanitra mahery, manana ny fanapahana eo an-tsoriny. Noho izany dia tokony isika isan'andro hisaotra azy, hidera azy, hanome voninahitra ambony ho azy satria be dia be tsy tambo isaina tokoa ry havana ny fahasoavana sy ny fitahiana izay omeny antsika. Afa-tsy ny tombonandro izay nomeny isan'andro, ny hery sy tanjaka fahasalamana natafiny antsika ihany koa. Tsisy voavidy volana izany rehetrarehetra izany ry havana, kanefa dia nomeny antsika mahaimaim-poana avokoa izany. Koa mba ho setrin' izany fitiavan'i Jesosy Kristy antsika izany dia inona izany mba havalintsika azy? Mba ho tsarovantsika ve ry havana hoe inona avy no nandanitsika ny tombonandro, inona no nandanitsika ny vola aman-karena, ny fahaizana, ny hery izay nomeny antsika tsirairay avy? Firy tamin'ireny rehetra ireny no mba nankasitrahan'Andriamanitra? Ary ny lalana izay nodiaviny tongotsika, ny zavatra izay noraisiny tanantsika, izany rehetra izany ve mba mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Na dia ny teny naloaka ny vavantsika rehetra koa aza tena nankasitrahan'Andriamanitra sy mba nanome voninahitra azy ve ry havana? Tsarovy ry havana, fa mbola tsy maintsy hampahamoahan'Andriamanitra eo anoloantsika avokoa izay rehetra vitantsika tetỳ an-tany tetỳ, rehefa tonga ilay andro izay hijoroantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Koa iza ny tsy hangovitra
izany tsy atahotra raha hiatrika an'izany fotoan-dehibe izany ko mba ho fanoherana an'izany ry havana dia aleo ampitomboana trano ny fotoana hivavahana sy andinihana ny teniny mba hahafantarantsika bebe kokoa ny sitrapony. Aleo ampitomboana ihany koa ny etaetantsika hifandray sy hifampitantana aminy isan'andro isan'andro. Ampitomboana toy izany koa ny fitiavantsika sy ny fankatoavantsika azy ary ny fanatanterantsika ny didiny sy ny asa rehetra fanompoana azy. Aleo ihany koa mba manao tahaka ny Daniely isika ka mba ataontsika ao anatin'ny fandaharam-potoanantsika mihitsy ny mandohalika mivavaka isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy sanatria ataontsika ambim-potoana sanatria ny fihaonantsika amin'Andriamanitra. Izany mantsy no ahafahantsika manohitra ny devoly fahavalontsika tsy hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika mba hanapotehana izay rehetra tsara nomen'Andriamanitra antsika. Raha tanterantsika mantsy izany rehetrarehetra izany ry havana dia afaka ino tanteraka isika fa ho arovan'Andriamanitra avokoa ny lafim-piainantsika iray manontolo, arovany ny tenantsika sy ny ankonantsika, arovany ny tokantranontsika, arovany ny asa fivelomantsika sy ny fiainan'ny mpianarana ny zanakitsika, ary farany nefa ny lehibe indrindra dia arovany ihany koa ny fiainam-panahintsika. Dia azo antoka tsara isika fa samy andova ny fanjakan'ny lanitra mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Atao ahoana ny tsy hisaotranao sy hidera ary hanome voninahitra anao ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay satria noho ny fitiavanao anay tokoa mantsy dia tenehirinao izay rehetra tsy herikerika na anahy. Enina dia tsy maintsy mandalo ady maro isan-karazany tokoa azy izay ety amin'ny tany fandalovana ety fa kosa tena hifikitra aminao, hiankina tanteraka aminao Tompo. Ianao tokoa mantsy ilay Jesosy Kristy mahery sy mahagaga, ianao ilay masina sy marina, ianao ilay mpanolosaina, rainy mandrakizay ary andrin'ny fiadanana. Ianao ihany koa ilay manana ny fanapahana ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra manerana n'izao tontolo izao. Tsy misy miafina aminao anefa Jesosy ny momba anay rehetra. Tena tsy zatra mametraka ny fiainana eo anatrehanao anie izay Jesosy, ary tsy zatra ihany koa miantso ny anaranao masina izany raha fa tsy iray hitady fanampiana sy famonjena avy aminao, fa dia mianina fotsiny anie izay amin'ny isan-kalahady rehefa andeha hivavaka vao miantso ny anaranao satria mahatoky tena loatra izahay Jesosy. Koa mifona re Tompo hoe mangataka famelan-keloka aminao Jesosy malala miditra ny fonay satria tsy tsapanay mihitsy fa ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao ilay manana ny fanapahana ambony noho ny fanapahana rehetra. Noho izany dia ianao no tokony ataonay sakaiza mahatoky, hanampy anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ny anaranao masina no tokony ampitoerinay ao am-ponay ary antsonay koa amin'ny fotoana rehetrarehetra. Eo aminao irery ihany Tompo no tokony hametrahanay ny fiainanay rehetra, nankafaliana nankaratsiana. Ary raha misy zavatra tokony tandrovanay fatratra, hoajainay fatratra ihany koa eo amin'ny fiainanay dia ny fiandriananao anatinay Jesosy malala satria izany no ahafahanao mitahy sy manasoa anay eo amin'ny lafiny rehetra. Koa mba meteza Tompo malala, hanampy anay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, hitari-dalana anay ary hampahatsay anay isan'andro isan'andro ny hery, ny fahefana ary ny fanapahana izay anananao, dia tsy herikerika intsony izahay fa ianao rery ihany no tokinay, ianao no fikirinay ka ataonay ho sakaiza mahatoky ho fiarovana mafy anay. Amen. Raisoam-pinoana ry havana ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raintsika. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana ho entsika manambara ny fangatahantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fotsika sy ny hevitrintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho tanteraka tokoa anie izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia. Amen. Aza atao ambany zavatra ry havana ny miaro sy ny manaja ny fiandrianan'Andriamanitra ao anatintsika satria izany no antoka hiarovany sy hitahiny antsika isan'andro isan'andro. Amen.